faly miarabanareo natokatsanany zay ny tena koa ary manasanareo anaraka ny fandarana ty atsamin'ny farany tsy inona koa zany fa ny fandarana dona be totosany alady lasa teo teny amin'ny kianjany Malakamantambena teny ny lalao zay nikarakarainy zareo tana ville ka anaraka an'izany lalao zany tsika zay niona ny RCA AS-ny Anosy sy ny Espoir Antsiadana sy zareo CRI Ambalavoa Esotsy zay niona tamin'ny 15 Texas avao Ambatomaiky niady ny lalao satria de nivoaka nanjesy zareo CRI raha niona tamin'ny 15 Texas ary nivoaka nanjesy kosa ry zareo Anosy raha niona tamin'ny Tsiadana anaraka an'izay lalao zay aloha tsika. No tanterahana omaly tetsy amin'ny kianjany Malakam ireo lalao famaranana telo izay adina ny tompon-dakana Lalamanga eo amin'ny Skaj Elite 1 eo amin'ny taranja baolina lavalava nisongadina ny ekipan'ny RCS avy amin'ny Mosbe sy ny ekipan'ny CRI avy etsy Ambalavoa Esotry ary ny klioban'ny SCBB Sarety izay nandropaka ny anaram-boninahitra teo amin'ireo Skaj telo ireo nandritra ny lalao famaranana ho an'ny Skaj Elite 2 lavo ny RCS avy any Anosy tamin'ny isa 712 ny ekipan'ny Espoir Tsiadana mbola nisongadina trano ny RC Romaina kely nandritra ty lalao famaranana ity tamin'ny alalan'ny azakazaka avy amin'ny sisiny ankavia teo amin'ny lalao famaranana ho an'ny Skaj Division faharoa kosa dia resan'ny CRI mora foana tamin'ny isa 9 ny ekipan'ny Texas avy Ambatomaiky anisan'ny nahatonga anisan'ny fanalavitra toy io dia vokatry ny fahazony John kely mpilalao an'ny Texas karatra mena teo amin'ny minitra faefatra ambin'ny folo. raha anay CRI moa zany dia miandry an'le championnat amin'le elite fédérale zany zay zao amin'izao dia niany mba tiana tongavana zany mba mangataka amin'izay joueur mba manana kiandra moa zany joueur moa zany zao tsy dia misy kiandra firy mba hanaovana an'le mba donadona zany ka raha misy zany mba manana etaeta manana kiandra mba hiantsonanay CRI dia vonona zay tompoko anao am'izay fandandran-kery zay zany amin'le resaka club ka dia mba mangataka an'izay olona te hanao fifandomana aminay entraînement zany dia mba miandry zay zany mba mangataka an'izay.
rehefa avy nanaraka ny lalao intsika de hiditra koa sika teo ny lalao zay niona ny Besaretsaka ato fotsy zay lalao ara-palahina hoy izy ity satria samy eo amin'ny goal de top 20 ihany no niona tamin'ny ty lalao ara-palahina ity de nisy ny famezan-tanana nataony zareo akady fotsy sy ny Besarety de tao alohan'ny ty lalao zay niona ny Besaretsaka ato fotsy ty moa de nisy ny lalao zay tokony niona ny Jera sy ny zareo 15 amis ary tsy raikitra le matsa satria no nisy dizadisa kely sainga nisy ady kely mihitsy moa ary de tsy raikitra le matsa mbola avy teo ampanaovana échauffement de efa nisy fifandomana kely matsinijinga moa de tsy raikitra le matsa de anaraka zay lalao zay niona ny Besaretsaka ato fotsy zay ro tsika. Ny lalao tena anisan'ny nandrasan'ny rehetra tamin'ny andro ny lalao famaranana teo amin'ny sokajy division voalohany Elite 1 izay ny fanandrinan'ny ekipan'ny SCB Besarety sy ny USA avy akady fotsy. Nisongadina indray teto Rofeno sy ny namany tamin'ny alalan'ny tosika tamin'ny Pakavon izay efa angadin'ny ekipan'ny Besarety hatramin'ny manomboan'ny fifaninanana. Norombahan izy ireo tamin'ny alalan'ny isa 13 ny anaram-boninahitra tamin'ity tompo lalaovan'ity. Somary sahirana kely ihany izay nandritra ny fizaram-potoana voalohany noho ny aratsy ny kanja vokatra ny firotsaky ny orana fa saingy niezaka namoaka ny lalao mahazatra ny ekipa izay tamin'ny fidirana faharoa ka nahazona ny fandresena araka ny fanazavan'ny Nesta kapiteny ny ekipan'ny SCB Besarety. Ao anatin'ity fandarana taona be ity moa de misy foana ny hevitsy ny olona mba raisina de anaraka ny hevitsy mikarakara ny matsa teny amin'ny kianjana Malakama tamina teny tsika de anaraka an'izay hevitra zay mihaino zareo zay tsika tsy mety atsara zavatra io hevitsy io de mba ianotsika ihany koa raha mba misy zavatra tian'olona tenenina ao anatin'ny tontolon'ny rugby de anjayan'ny namatsika teny amin'ny kianja teny tsika ary. Commission secrétaire ville de satria misy olana hatrany am-pendoana fa telo taona lasa zay hatramin'izao malagasy rugby sy ny section Tanaville moa zay taritana Andriamatoa Bebera de niaraka tamin'ny président Lapifony izy tao noho izany dia naman'ny mampilalao baolina any amin'ny sport de masse ny fiheveran'ny malagasy rugby andreo de nalefa natsangana dia niteziny ny malagasy rugby ny section commission Tanaville tatana rugby Antananarivo tompoko. Ny tanjonay dia ny amerina mpanao baolina rehetra ho ato amin'ny commission Tanaville zay miara-miasa amin'ny malagasy rugby tanteraka. Raha ifarana anjay ary ny fandarana de tsy adino ianareo mangataka kopa tanana avy aminay de omena an'izany kopa tanana zany Kaelena sy Romina
ary laingo sy amboara de ireo namana be da be nangataka le coupe-tanana fa zay tsy namea anarana de coupe-tanana daholo ho anareo zay eto fandarantoana be de mezaka ny ampifarafalinareo sy manao an'izany coupe-tanana zany de ametsaka ny veloma manjam-piona an'izay zay aza misaraka ny abs télévision veloma indrindra tompoka.